Androany kosa no nanatanteraka ny lanonana fiarabana no ny fatratrarana ny taom-baovao ny polisy miasa eo anivon'ny poste de police Ankorondrano. Fotoana iray izay nafanana anao jeritodika ny zava-bita tamin'ny taona 2024 sy namariparitana ihany koa ny fanamby izay ho apetraka amin'ny ity taona 2024 ity. Amin'ny ankapobeny dia nilamindamindratsy ny taona 2024 iny raha nambaran'ny commissaire Solomon nandritry ny lanonana fiarabana tratry ny taona no tanterahany polisy n'Ankorondrano androany teny amin'ny Joyaux. Aty Ankorondrano zany tamin'ny taona iny dia malamindamina ratsy zany taty amintsika Ankorondrano araka ny fiaraha-miasa teny miaraka miasa amin'ny sefotany sy vomierany fandriam-pahalanganareo zany milamina ny tanàna zany fa hitanao ihany koa zany na tanàna tsy maintsy misy madika fa ny tena hoe fampidirana vakitrano ohatran'izany manjanojano aloha tamin'ny taona iny. Fanambo amin'ity taona ity ny fahafahan'ny vahoaka mifamezivezy sy miaina anatin'ny fandriampahalemana. Ny tena fanamby amin'ity taona ity moa zany dia araka ny fahitantsika azy eo dia hoe hihinana tonga ny olona miaina ao anatin'ny fandriampahalemana tanteraka. Satria ilay tao amintsika zany ianatsika mahalala ny tsy fandriampahalemana. Ka ny fanamby dia vahoaka afaka mivezivezy tsara. Ny opérateur afaka mivarotra, afaka tsy mitaintaina. Izay zany ny fanamby atao eto, izay arahana avy foana zany izy, arahana amin'ny sifotany sy ireo voamena fandriampahalemana reo satria ireo no mahita ny ratsy any amin'ny quartier any. Lanonam-pianakaviana no nitanterahana androany niarahana tamin'ny mpiara-miasa, ny vady aman-janaka sy ny lehiben'ny fokontany. Voalaza fa tsy mety ny fitandronan'ny filaminana raha tsy misy ny fiara-miasa amin'ny fokontany sy ny voameran'ny fandriampahalemana ka voakasika amin'izany ny fokontany Ankorondrano Andranomahery, Ankorondrano Atsinanana sy Ankorondrano Andrefana. Tsy totosa moa ny lanonana androany raha tsy toy ny fanohanana avy amin'ny orinasa maro eny Ankorondrano. Anisan'ny nahitana solotena tena toerana ny avy ao amin'ny groupe Talomisy izay nanolotra fahatsiarovana.